Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandarana iarana amin'ny fiangonana Refi Androndra kely. Dia faly mandroso amin'ny tokantranontsika indray rehefa malala amin'ny alalan'izao fandarana izao dia manonona ny fiadanan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy misaotra anao manjoy izao fandarana izao, ny tompony hitanao ary fantatra androany fa hiasa eo amin'ny fiainanao izy satria tsy kisendrasendra indray no ahitanao an'izao fandarana izao fa programan'Andriamanitra hiasany eo amin'ny fiainanao ary hanovany ny tantaram-piainanao. Dia makasitraka tompoko ety am-piandohana dia miarabantsika rehetra tahina Andriamanitra daholo naiza toerana misy atsika izany. Andeha hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra mpanao lanitra sy ny tany io noho ny fitahinao sy ny famindraponao raha mbola afaka indray amin'ity androany ity mihaino ny teninao. Misaotra anao izay Andriamanitra satria ianao nandamina ny zavatra rehetra ary nitondra mpanomponao ihany koa ao anatin'ity fandarana ity. Mamindrafo amin'ny tsiraray avy izay mandresy mihaino izao fandarana izao ary mahita izao fandarana izao. Andriamanitra ianao hiasa ho amin'ny manokana hikasika azy ny fanamaherinao androany ary na inona sakana asany maizina dia pitehako amenarany Jesosy izany, foanako amenarany Jesosy izany. Misaotra anao Andriamanitra fa miasa ianao ary mampiteny ny vavako indray amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy mahery. Amen. Andeha aritsika maki tenin'Andriamanitra avy hatrany ato amin'ny filazantsara ny Jaona 9:9-30. Ny filazantsara ny Jaona 9:9-30 no vakitsika satria androantsika dia mbola hiresaka ny fanafahana izay toyany tamin'ny heriny amin'ity androany ity. Vakitsika ary ny tenin'Andriamanitra Jaona 9:9-30 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jesosy moa eto dia miresaka mikasika ny fanafahana. Ry havana ny olona rehetra dia mila fanafahana. Na iza dia mila fanafahana avokoa. Ary izay no nahatonga an'i Jesosy nilazany izany hoe fanafahana izany. Ny olona rehetra izany dia mila fanafahana avokoa satria tsy feno tokoa ny famonjena ho an'ny olona raha ohatra ka voafatotra izy. Tsy feno ny famonjena ho azy. Ahoana tokoa moa nilazana hoe voavonjy ilay olona nefa voafatotra. Tsy marina izany. Ary nameritreritra ary ny olona hoe ka famonjena rehefa tonga any an-danitra fa Andriamanitra nanamboatra antsika zanak'olombelona dia izao hoe olombelona vatana saina fanahy. Ary ny famonjena izay lazain'Andriamanitra ho tonga amin'ny fiainan'ny olona dia famonjena an'ny feno ho an'ny olona maholaza iray manontolo. Noho izany ry havana dia izao hoe tena ilain'ny olona rehetra ny fanafahana. Ny olona rehetra dia mila fanafahana avokoa. Na iza dia mila fanafahana avokoa ny olombelona. Betsaka nefa tsy tonga saina amin'izany eo amin'ny fiainana hoe mila fanafahana izy. Satria nahoana moa nilazana izany hoe mila fanafahana ny olona. Teto moa dia ny olona izay niresahan'i Jesosy dia ny olona izay nino azy. Izany hoe ireo olona ireo izany dia nino hoe Jesosy dia Andriamanitra, Mesia, Kristy, zanak'Andriamanitra. Fa nitenen'i Jesosy marimarina izy ireo fa tena ilain'izy ireo ny fanafahana. Mazava ho azy moa izany fa raha tsy mino ny olona dia tena mila fanafahana. Maika moa fa mino izy dia mila fanafahana. Ny olona rehetra izany eto amin'ity tany ity na iza ry havana dia mila fanafahana avokoa. Ary izay nahatonga Jesosy niteny an'izay hoe raha izaho izy Jesosy ny hanafaka ny olona dia ho afaka izy. Satria fantatsika rehetra nahoana moa Jesosy Kristy, nahoana moa ny tenin'Andriamanitra ry havana no milaza fa hoe tena mila fanafahantsika. Nahoana no asahina milaza fa ny olona rehetra 100 isan'ny 100 na iza dia mila fanafahana avokoa. Fantatsika rehetra fa ny olombelona rehetra dia izao hoe rehefa arisaina izy dia tsy maintsy nanota avokoa. Ozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina 7:7-20. Dia vakitsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ny Romanina 7:7-20 amin'ny anaran'i Jesosy izao ny voasoratra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Tsy misy olona izany arisaina teto tany ka tsy nanota izany. Ny olona rehetra dia samy efa nanota avokoa na izy. Rehefa natsarisaina izany teto amin'ity tany ity dia tena nanota avokoa ny olona. Ary izany fahotana izay niainan'ny olona izany ry havana
de izany fahotana ny ainany zany no nidirany fanaratsy namatotra azy zany io fahotana io zany tsy tonga ho azy teo amin'ny fiainan'ny olona tsy hoe nanota ho azy fotsiny ny olona satria mba te hanota fa io fahotana io de voalazany ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona voalohany andenge vakitsika indray zany ten'Andriamanitra izany ato amin'ny Jaona voalohany 2:9 amin'ny anaran'i Jesosy izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany izay tapany voalohany sy faharoa izay ihany no vakiko amintsika izany indrindra no ilazana ry havana fa ny olona rehetra zany de tena mila fanafahana avokoa satria nahoana efa nanota avokoa ny olona ary rehefa nanota ny olona de niditra tao aminy ny devoly tamin'iny fotoana izay nanotan'iny zany hoe tsy nanotanota ho azy ny olona fa rehefa nanota ny olona de niditra tao aminy devoly nakatoerana tao anatiny devoly tsy hoe nakafana azy fotsiny fa rehefa lavo ny olona nanota ny olona de tafiditra tao anatiny olona ny devoly na ny fanaratsy izany indrindra no natonga Jesosy nilaza hoe ny olona rehetra tsy hoe ny sasany ihany fa ny olona rehetra eto amin'ity tany ity na aiza na iza de mila fanafahana avokoa satria ny olona rehefa nanota de voalazany ten'Andriamanitra fa iny iota zay nitanterahantsika olombelona iny de tamin'ny fotoana nanotantsika de izao niditra tao anatintsika ny devoly niditra tao anatin'ny olona ny devoly tsy misy olona zany nanotanota fotsiny fa rehefa nanota ny olona de izany manapirofo fa niditra tao amin'ny devoly tamin'ny fahotana zay niainany iny de nafahan'ny Satana varavarana ny sokatra nidirany fanaratsy tao anatin'ny olona izao anefa ry havana raha tafiditra tao anatin'ny olona io fanaratsy io ary tsy vitany hoe nanota fotsiny moa ny olona fa ny olona de teraka tao anatin'ny ota ny akamaroan'ny olona rehetra de teraka tao anatin'ny ota noho izany de izao hoe saika nidirany fanaratsy na ihany koa hoe niditra tao anatin'ny olona ny fanaratsy fony izy nanota izany rehefa manota zany ny olona de nidirany fanaratsy na azo toerana tao anatiny tsy hoe nakafana azy fotsiny teny ivelany nakafana azy izy aloha fa aveo amin'izay rehefa nanota le olona na vita action le olona de nahazo toerana tao anatiny amin'izay ny devoly de manontany ianao amin'izay androany hoe izara mbola tsy nanota izara mbola tsy nanota raha mbola natsiaro saina zanak'olombelona miaina eto amin'ity tany ity de oziny ny Romanina teo hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra ny karazana fahotana ngamba mety tsy mitovy fa ny olona rehetra de samy efa nanota avokoa ary izany no varavarana ny sokatra nidirany devoly tao anatin'ny olona nazahoany devoly io faka toerana tao anatin'ny olona noho izany ry havana de izao hoe tena mila fanafahana ny olona tsy ampy fotsiny hoe efa nino an Jesosy izy satria Jesosy Kristy raha niteny tamin'ireto olona ireto hoe mila fanafahana ny olona de izao hoe ny finoana Jesosy amin'ny fony sy amin'ny fisainany de tiana ilaina tokoa fa tsy ampy zay afaka azy fa ozy Jesosy manao hoe raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo ry havana izao tenin'Andriamanitra izao de izao hoe anokafan'Andriamanitra ny sainao atsapanao tokoa fa tena mila fanafahana ianao profony zany de izao ahoana tokoa nginy afatarana fa tena mahazo toerana ao anatin'ny olona fanaratsy akoatran'ireo fahotana zay ainantsika de arabaky teny ratsy fitondran-teny izy ratsy fivelomana izy ratsy fahasalamana izy ratsy fo izy ratsy tokatrano izy ratsy fiainana izy ratsy ny tantarany de jereo ane tsy vitsy ny olona zao hoe mivavaka tokoa mino an'Andriamanitra fa mbola hita eo amin'ny fiainana zany mety tsy izy rehetra fa ny apahany amin'izany ratsy fivelomana ratsy tokatrano ratsy fitondran-tena ary zay ka izany mahatonga andreo olona maro izay pino ny tsy mino moa zany de efa tsy tenenina fa reo izay pino mieritreritra hoe mino ary tena tsy vitsy no mirehariha zany satria rehefa niteny moa Jesosy teto hoe nareo tena mila fanafahana de nanamary tena ny Jiosy tamin'izany hoe tsy andevo zany zay Abrahama andrainay nahoana moa zay lazainao fa andevo teo izy de namaly an Jesosy fa Jesosy niteny ny famatorana fanandevozana mahazo anareo io manapirofo fa andevo nareo tsy vitsy ny olona zay miaina tahaka an'izany ry havana ianao amin'izao fotoana izao manahoana tokoa ny fiainanao tian'io ny fiainanao
marina fa mety mahafantatra an'Andriamanitra ianao tsy fantatra koa nefa dingana vitanao tamin'izany fanompoana an'Andriamanitra izany jereo ary manao ahoana ny fiainanao tena mbola nisy famatorana ve zay ngena tonga Jesosy niteny ozy Jesosy ao Matthieu 1:7 andike vakitsika izany teny Jesosy zany Matthieu 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy ande vakitsika ny tenin'Andriamanitra ary Matthieu 1:7 makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no anome anareo fitsarana ry havano Jesosy raha niteny avia ty amiko ianao izay miasa fatratra de fatary Jesosy fa mila esorina ny eta mavesatra izay ny olona vo hitsahatra tsy fantatro manao ahoana ny eta mavesatra na ihany koa hoe fatorana eo amin'ny fiainanao raha tsy ngotana aminao zany raha tsy alana aminao zany raha tsy afana aminao zany de tsy ho afaka ianao ry havanao fantatrao zao ny marina ary fahafantaranao zao marina izao a de atonga ny fiainanao atonga ny tantaranao ho any amin'izany fanafahana izany aza manamary tena tahaka ny Jiosy ianao hoe za koa nge mivavaka za nge fa mivavaka be za nge mba miantso an'Andriamanitra ho an'ny olona moa zany zay tsy mivavaka zay tsy malala an'Andriamanitra de tena hoe mbola mitombo isa ihany ireo karazana fanaratsy izay mamatotra sy mitoitra mahazo faka ao anatin'ny vatany ary mazava ho azy fa tsy miala ireo raha tsy tonga amin'ny fanafahana izy ary fanafahana aizana zo antoko fahafahan'ny olona de ny fanafahana zay lazain'i Jesosy mety manao fomba rehetra ny olona mba hafahany amin'ny fatorana ohatra hoe ozy ny tenin'ny sasany zay mpisotro toaka zay hoe asiko pekto fotsiny io de vita ry havanao mety ny sasany angamba afaka amin'izany fa misy zavatra hafa zay tsy afaka aminao mihitsy mivavaka angamba ianao de latsapa hoe za aloha tsy hanompo sambontsony fa ianao mety tsy nanompo sambontsony tokotrany fa zao zavatra ataonao mbola misy fanavy-tsangajangana ianao ohatra ihany koa hoe mety efa naresa le fijangajangana ianao fa ianao mbola tena miaina amin'izany hoe ratsy fivelomana zany ratsy fiainana izany ratsy ny tantaranao satria izany manapirofo ry havana fa mbola ao anatinao mbola mahazo faka ao anatinao mbola mahazo laka ao anatinao ny fanaratsy ary ny akony zany de nitondra faratsiana eo amin'ny fiainanao ratsy fitondratena mety tsy ratsy fitondratena angamba ianao fa ratsy fivelomana sy le fanaratsy ao anatinao mahatonga an'izany mety ratsy fahasalamana ianao aza mieritreritra hoe ny anaty efa lovaiko hatrany amin'ny ray aman-dreniko ty zay nge fa zao mihitsy toe-batanay mazava ho azy zany ry havana fa izao karazana fanaratsy efa nipita tao amin'ny fianakaviananao io efa fanaratsy mamatotra ny ankohonanao io satria ino ke voalazan'ny tenin'Andriamanitra akoatra ny ota zay nataon'ny olona ka natonga ny fanaratsy mipetraka ao anatiny ao de nisy koa ny ota zay nataony ray aman-dreniny zany hoe rehefa nanota ny ray aman-dreny ny razambeny de nisy fanaratsy niditra nahazo laka nipetraka tao anatiny tao ary tsy vitan'izany fa izao hoe tsy maintsy ny olovan'ny taranaka amin'ny fomba ahoana moa no andovan'ny taranaka an'izany misy karazana fahotana lehibe anankiray be dehibe moa fahotana eto ambony tany mandainga fahotana zany ny teny ratsy fahotana zany mangalatra fahotana zany mijangajanga sy ny sisa fa izao voalazan'ny tenin'Andriamanitra de vakitsika ny Exodosy ny boky ny Exodosy toko 20 atongo lany tsara nge sofinao hoe Exodosy toko 20 andininy 7 sy 4 ary 5 amin'ny anaran'i Jesosy aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany aza manao sarin'ny zavatra voasikotra ao anao na ny mety hoendriky ny zavatra zay ny amin'ny lanitra ambony na izay ty amin'ny tany ambany na zay any amin'ny rano ambanin'ny tany aza mekohaka eo anatriany ary aza manompo azy fa izao Jehovah Andriamanitra ao de Andriamanitra sary-piaro ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika de amin'izay mankahala ry havanao teto zany zao de nanota le ray aman-dreny nanao fanompo-tsampy izy ity zany hoe nanao Andriamanitra izy ny akohaka hoe mba tahio zay tsy haiko izy io na tromba io na zazavavin-drano io na tsy haiko ihany koa na taretra io na vodina voamadilo na tsy fantatro zay karazana zavatra zay ankofany hitadiavan'ny fitahina mety razana io satria ataon'ny olon'Andriamanitra zay ivavahanao ka hitadiavanao fitahina de io zany ny Andriamanitra ao ary niza nanao Andriamanitra hafa koatra n'Andriamanitra de voalaza n'Andriamanitra ary havana fa izao hoe valian'Andriamanitra amin'ny taranany zany
falian'Andriamanitra mitarana zany. Ny olona roa zany rehefa nanompo sampy izy nanao andriamanikafa de niditra tao aminy karazana devoly azony tamin'ny fanompo-tsampy io de niapita tamin'ny taranany aty arina izany. Jereo raha ianao zao anisan'ny taranak'olona izay nanompo sampy arabaky teny hoe nanao fitaizana olona nanompo tromba tsy haiko hoe inavo ny zavatra mitomponao de jereo anginy taranaka fara-mandimbinao fa inona zavatra mitranga eo tena misy famatorana misy zavatra ratsy ary tena mampisenton'ny olona ry havanao io zavatra ratsy izay iainan'ny olona ankehitriny io na mivavaka izy na tsy mivavaka izy de izao zany ny azo ilazana azy hoe ny fanaratsy ao anatin'ny olona ny mitondra na fototra loharanony zany faharatsiana na ihany koa hoe fatorana eo amin'ny fiainana zany. Zao afatra Andriamanitra izao de mitodika aminao satria nahoana tsy tanisa fotsiny aho hoe ay ve misy fanaratsy ny olona fa izao ny tenin'i Jesosy hoe raha izao no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Andraso aloha hoe aza mbola kivy ianao aza miteny hoe za tsy afaka mitiditrako ty tsony ahe za ngamba ny efa mba vavaka foana bebaka foana nefa maninona ary ahako mbola ohatry zao foana. Nisy olona anankiray zay zao ndresaka tamiko omaly de zao ny teniny taminao hoe tena za leobe amin'ny fiainako leobe fa maditra be de zao ny teneniko anazy aza mbola leo aloha fa izao manana vahaolana ao anao Jesosy de afaka nitondra fanafahana anao amin'ny alalan'ny fanafahana lehibe izay taterana eo amin'ny fiainanao raha tonga ao amin'ny Jesosy ianao de izao hoe anisany zavatra lehibe izay itoman Jesosy ianao de ny anatonanao azy ary ao anatiny zany tsy manatona fotsiny ianao mivavaka ianao fa tsy afaka aminao mihitsy io fatorana io raha tsy taterana aminao ny fanafahana. Izahay ry havana mpanompon'Andriamanitra izay mitondra ny afatr'Andriamanitra amintsika izao de vonina ny anampy antsika izay hitondra izany fanafahana izay lazain'i Jesosy zany averiko ihany fa tsy maintsy afana ianao vao miala aminao zany fatorana izany. Aza mieritreritra hoe vavaka be atao tranko ato efa mivavaka ary de tena miala ho azy atao anato kato zany fanaratsy zany fatorana eo amin'ny fiainako zany tsy fantatry ianao ve le voafatotry le hoe ratsy toromaso sy ny sisa maro karazany moa izy ireo rehefa aveo moa de holazaina amintsika reo karazana fanaratsy anankiray izay anisany mampijany ary tena mahatonga ny fiainan'ny olona tena mampalahelo rehefa misy an'io karazana fanaratsy io. Ry havanao amin'ny karazany moa ny fanaratsy ary amin'ny karazany koa ny asa ataony ny akony zany rehefa mitoetra ao anatin'ny olona ao izy io tsy hoe manelo azy eny ivelan'ny tanànany na ihany koa manaraka azy fotsiny ety ivelan'ny tranona eny ivelan'ny tenany fa tena mitoetra ao anatiny mihitsy. Nisy vehivavy anankiray zao izay nanaradian'i Jesosy ary io vehivavy io de noafahan'i Jesosy izy. Io vehivavy io tsy hoe adala na ihany koa le manary lamba ireny fa ohatra tsika izao ary saina izao fa ny olona rehetra rehefa nanatona an'i Jesosy de izay mihitsy nitsindrian'i Jesosy rehefa manatona anareo de tsy maintsy atao fanafahana ianareo tsy maintsy taterana aminareo ilay fanafahana lehibe fa ratsy zany tsy ho afaka ianao ratsy zany tsy miala aminao zany fanaratsy zany tsy miala fotsiny amin'izao zany. Iza moa io vehivavy anankiray io Maria no anarany. Andeha jerentsika angeo amin'ny Luka amin'ny filazantsarany Luka izay mitantarany zany hoe Maria de anisan'ny vehivavy anankiray izay nanaraka an Jesosy mpanaradian'i Jesosy ary nafahan'i Jesosy izany vehivavy zany. Tsy mety zany le mino fotsiny ny olona fa tsy afaka amin'ny olona mihitsy ny fatorana raha tsy afahana ny olona. Luka 5 amin'ny anaran'i Jesosy izao voasoratra 1 sy 2. Ary taoriana keliny zany de lasa Jesosy nitetin'ny tanàna sy ny vohitra ny toro filazantsara amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary ny 12 nanaraka azy mba amin'ny vehivavy sasany izay nositranony tamin'ny fanaratsy sy ny aretina de Maria atao hoe Magdalena izay efa nivoan'ny demonia 7. Maria Magdalena zany de nisan'ireo mpanaradian'i Jesosy ary ny fanaratsy izay norohan Jesosy tao de 7 nisany. Zany hoe natao fanafahana zany Maria Magdalena ary 7 nisany. Eo zany zao de famarinana lehibe tokony ho fantatry ny olona hoe misy isany mihitsy eo fanaratsy eo anatin'ny olona io mety ny sasany angamba mety hoe 300 ny sasany angamba mety hoe anakenina ny sasany angamba mety hoe 570 ary ny tenin'Andriamanitra ihany koa de laza eo amin'ny 19 misy karazany olona zay tena misy hoe legiona
zany legiona zany de amina rivorivony zany nisany ao anatin'ny olona de etreto zany mbola tsy nasorona tao aminao zany fanaratsy zany tena mbola firy zany nisany ry havanao mety mandrian zany angamanao de teny pastera tsy misy devoly zany ko nahoana raha fiainanao mbola voafatotra jereo nge jereo ny tantaranao de nio mety hoe tsy haiko hoe inona ny toerana misy anao tokotrany ahoana ianao misy angeny olona ary tsy mifidy mihitsy nampitondra fivavahana ary zany kay zany mahatonga le olona vavaka be reny izy nefa izy tsy nandalo fanafana de maheno tantara ianao izy inge ho ny ratsiratsy ohatrao ratsiratsy fitondratena ohatrao inona kay mahatonga zany satria le fanaratsy izay niditra tao aminy fony izy mpanota de mbola tsy niala tohatra zany zao hoe raha misy lehilahy anankiray mpitsangajanga zany ny tena nataony teo aloha tamin'izy mbola mpanota de mpitsangajanga be de aveo izy matapa-kevitra iny de anatona an Jesosy andeha ino an Jesosy tsy salasalana zany fa anisany tena fanahy midomina ao aminy de fanahy fitsangajangana noho izany de izao izy aloha matsapa tena ary mibebaka hoe tena hiala am'izany tena mifona fa saingy zao rehefa mandeha ny andro sy ny fotoana de jereo fa mbola taony zany jereo fa mbola iaina zany satria nahoana io fanahy ratsy io rehefa tonga ao anatin'le olona de izao hoe mitondra ny fiainany ry havana tapany farany de izao hoe iresantsika mikasika amin'ny fanahy faniliklihana izay efa nentina tsika teto tamin'ny heriny izany io fanahy faniliklihana io ry havana zay anisany tena mampijaly ny fiainan'olona rehefa voafatotra io le olona ahoana moa no fisehoan'le fanahy faniliklihana le olona zany de tsy mahazo sitraka mihitsy amin'ny lafiny rehetra eny fiarahamonina de voahilikilika foana any am-pianarana any am-piangonana any am-piasana de tena zany ny iainany voahilikilika foana izy ary tena malahelo be izy am'izany matsapa tena hoe tsinotsinona satria izay mihitsy ny anaran'le fanaratsy hoe fanapanilikilika mpanao tsinotsinona mpanamaivana de tena matsapa mihitsy le olona hoe tena maivana ny fiainany mieritreritra le olona hoe tena ny olona ve ny tena ratsy aminy tsy ariavana tsy ny olona ny ratsy aminy fa satria misy an'io fanahy io ao aminy mitoetra ao aminy mahazo faka ao aminy mbola tsy nahirika tao aminy mbola tsy niroana tao aminy mbola tsy nivoaka tao aminy de inona zavatra mitranga miaina am'izany fiainana feno fanilikilihana izany izy ry havanao mety zany angamba nitsapanao mety anisan'ny olona ianao angamba manana fiainana tahaka izany izao ten'Andriamanitra izao de mitona anao miantso anao manasa anao zay fiangonana refy androndra kely manasa anao zay amin'ny lahady 16 septambra izao tamin'ny heriny defa nitranga zany vavaka lehibe zany itomanay anao anatona an Jesosy ary indrindrindrindra anafana anao am'izany fatorany fanahy faniliklihana izany tongava ianao manasa anao izahay na aiza toerana misy anao mangetaeta ianao teo afaka ianao ry havanao tsy afaka fotsiny ao ianao aza mieritreritra hoe ny etikety zay hoentinao amin'ny tsy haiko hoe amin'ny toeram-pivavahana tsy mavonjy ianao zany tsy mahafaka anao zany aza mieritreritra ihany koa ianao zange mahafantatra ny lalana ho any an-danitra manaiky a Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao kanefa ianao tsy mbola nafana tamin'izany famatorany devoly zany mazava ho azy zany fa mbola mahazo faka ao aminao mbola mitapikitra ao aminao izy fa Jesosy nilaza raha naniraka amin'ny mpianatra izy andeha jerentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka 9:5 mbola naporofoko amin'izany hoe tena niteny Jesosy hoe rehefa naniraka ny mpianatra hoe ndao anatona teneny ny olona itoro filazantsara de tsy ampy zahay atonga ny olona ho voavonjy eo amin'ny fiainany fa tsy maintsy anaovana fanafahana izy ozy Luka 9:5 amin'ny anaran'i Jesosy Luka 9:5 zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy niantso ny 12 lahy akeo aminy ka nanome azy hery sy fahefana amoaka ny demônia rehetra sy asitrana aretina Jesosy zany raha naniraka amin'ny mpianatra Jesosy de efa nanatateraka an'izany ary aveo koa naniraka ny mpianatra hoe rehefa mandeha ianareo mitory filazantsara mitory ny fanjakan'Andriamanitra mitory ny amin'ny asa mpamonjena nataon'i Jesosy ka mino ny olona de tsy maintsy avoakanao amin'ny demônia tsy maintsy tranonao koa izy raha marary ry havanao zany ny baikon'i Jesosy satria nahoana tsy miala amintsika mihitsy ny demônia na ny devoly na ny fanaratsy raha tsy avoaka ao anatintsika izany noho izany de izao hoe misy ny fanahy faniliklihana io venao voniny
izay anampy anao manasa anao zay amin'ny anaran'i Jesosy tongava ianao amin'ny alahady izao amin'ny 7 ny maraina amin'ny 7 amin'ny 1:00 ary amin'ny 2 sasany manasa antsika izay ao anatin'ny fitombavaka lehibe io de misy herin'Andriamanitra ary misy fanafahana lehibe zay anongotana anafahana reo fanano fanirikiliana eo amin'ny fiainanao ry havanao aza miandry efa potika tanteraka ny fiainanao vo eritreritra ianao hoe tena andeha amin'izay anatona ny fanafahana fa mety mbola misy jerena angamba ny fiainanao mety ianao koa angamba le anisan'le tena efa potika tanteraka ny fiainanao ry havanao tena tianao Jesosy tsy nateraka ho amin'izany mandrakizay ianao tsy natao hijaly mandra-pahafatinao ianao za milaza aminao fa betsaka ireo olona zay tena nanana fiainana nandisy fanantenana anisan'ny tena voafatotra io fanafanilikiliana io fa isorina ny Andriamanitra fa rehefa tonga tao izy ry havana de zao zavatra lehibe rehefa namonjy ny fitombavaka izy nanaraka ny fampianarana izy ary indrindra de izao hoe notaterana tamin'ny vavaka fanafana isorina ny Andriamanitra ry havana fa de nanomboka afaka le olona niovany tantara-piaina tsy resabe zany tsy anganongano zany ary mitonanao izay amin'ny alalan'izao fandarana izao mitonanao izay tongava ianao mety hatramin'izay ngamba de tena natsapy ianao efa kivy mihitsy ianao ny amin'io fanirikiliana zay niaina teo amin'ny fiainanao io mety hatrambola kely ianao nefa voahilikilika foana teo anatrihan'ny mpiray-tampo teo anatrihan'ny ny fianakaviana sy ny sisa tonga ny fotoanan'Andriamanitra tonga ny fotoanan'Andriamanitra efa nantany tena angamba ianao hoe inona reny solution na vahaolana ho ahy fa izao ny vahaolana tena rosin'Andriamanitra ary mampana tena Jesosy fa raha tonga ianao de tena anafaka anao izy ry havana satria izay ny teniny manao hoe raha ny zanaka anao afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo ry havanao izay mpanompon'Andriamanitra izao matomtona atsika mampahery atsika de izao hoe azonay tsapay tanina teo amin'ny fiainanay samy fanafahana nataon'i Jesosy izany ary tonga ihany koa izay anampy anao hitondra fanafahana eo amin'ny fiainanao eran'izao firenetsika izao de misy fiangonana refy isapana androndra kely ihany koa zay tomana ianao tongava ianao fa misy vavaka fanafahana lehibe reny fa atsika eto Antananarivo sy ny manodidina de izao hoe ao androndra kely refy androndra kely anasana ianao ho tonga amonjy izany fanafahana izany tsy matiantoka ianao raha tena hitady an'Andriamanitra raha tena mangetaeta ianao de za milaza aminao fa hita vokatra ianao ahita fiovana ho an'ny fiainanao ianao ry havanao aza mitsanotsanona fotsiny ihany ianao aza entin'ny ambo fotsiny ianao be deabe ny olona matikambo mialatsiny amin'izay fitenenana zay hitanao ve zany hoe matikambo ny ambo zany tena mahafaty efa hita zao fa tena misy mivonto be any anatiny any de mody tsisy maninona ato ka tsisy maninona ato izy amin'io efa midraikidraiky be efa minainaina be mihitsy kanefa zake tsy maninona be deabe eny olona ohatry zany ry havany maty ihany izy mifefarany maty ny ambony izy kanefa de izao tsy ianao rerenge misy fanaratsy averiko ihany fa ny olona rehetra ito ambonin'ny tany zay efa nanota de nidira ny fanaratsy avokoa kanefa io fanaratsy io ratsahilika eo aminy ratsoroana eo aminy de tsy voaka izany ny tenako izay mitondra ny tenin'Andriamanitra aminao maro ireo fanaratsy efa namatotra ny fiainanay fa isorina ny Andriamanitra rehefa nitaterana taminay izany fanafahana izany de voninahitra ho an'Andriamanitra fa nanova ny tantara-piainako izany nanova ny momba rehetra izany tsy fantatra hoe inona ihany koa mahazo anao mitona anao amin'ny anaran'i Jesosy naniraka anay Andriamanitra hitondra izao hafatra izao naniraka anay Andriamanitra ilaza ny fahamarinana mahatonga anao amin'izany fanafahana izany isorina ny Andriamanitra lehibe izay nikasika anao fantatra fa maro ianareo no voakasika mety ianao ngamba efa menatra mihitsy amin'izany famatorana zany tsy misy mamenatra anao tongava ianao vonina izay anampy anao efa ho faranako sady ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity voninahitra de ho an'Andriamanitra irery ihany ary mino fa ianao zay mandre an'izao fandarana izao ianao zay mahita izao fandarana izao de tena voakasika ianao ary fantatra fa betsaka tokoa ny fatorana teo amin'ny fiainanao mangetaeta no afaka ve ianao manasa anao ary izahay ary tsindriko manokana ny amin'ny fanafanilikiliana io zay nahazo olona maro mety ray mpianakaviana reny mpianakaviana ianao manasa anao zay tongava ianao amin'ny alahady 16 septambra izao amin'ny lahady zao zany anasana antsika rehetra amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny 2:00 ary amin'ny 2 sasany de misaotra ny tombotsika hivavaka ao atsika tsiraray avy androany naiza toerana misy anao apetrao eo amin'ny fona an-tananao hivavaka ao anao androany Andriamanitra iaso amin'ny fiainanao ny olona mety manilikilika anao fa Andriamanitra miantso anao mba hanafaka anao ary tonga ny fotoanany amin'ity androany ity hivavaka tsika tompoko ry Andriamanitra mpanao lanitra sy ny tany ao
fantatray fa tsy misy lehibe noho ianao, fantatray fa tsy misy mahery noho ianao. Mivavaka ao androany Andriamanitra, ho an'ny tsiraray avy any amin'ny tokantranony any, amin'ny toerana misy azy any, ao anatin'ny fatorana sy fangetsana izy. Misy fanilikiliana ihany koa ny fiainany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy androany, no anapatapahako ireo zioka ireo sakana, siala amin'ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra, miasa amin'ny fiainany ianao, mikasika azy ianao, ary fantatra toy izao hoe hitondrahako ny mahery vaika eo amin'ny fiainany zao vavaka izay ataony mpanomponao zao. Dia misaotra ilay Andriamanitra io, ny amin'ny fanafahanao, ny amin'ny asa lehibe izay ataonao, ny amin'ny fitomanao ny olona, ny amin'ny fitantananao ny olona ho tonga soamatsara, handray ny anjara fanafahany, anatona anao sy ny fanafahanao mba tonga azy hita fitsarana ny amin'ny fiainany. Dia misaotra anao izay Andriamanitra avy indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ariavana dia tapitra moa zany ny fandaharantsika, dia makasitraka anao izay nanjoy hatramin'ny farany, ary ampitsikitsikiana sy ampitiavana no ametrahana ny mandra-piona mandra-pitafa amintsika tsiraray avy veloma daholo tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi, Androndrakely.